miankina fanamasintsika fampianarana teo fa nizarena teo hoe ny amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ary mbola zay mbola ampianarana tokotsika tadiavina io tadiavina io hatramin'ny zao olona mpanao batisa hoy izy dia marina ny fanjakan'Andriamanitra rombahana ny fanjakan'Andriamanitra rombahana ny fanjakan'Andriamanitra ary inona ny toetra mpandrobaka ny mpandrobaka dia makazy ankeriny matoa makankeriny zay a misy komba ao amen satsy amen misy komba ao zany satria tsy alailaina fotsiny fa misy mitazona zany io dia komba io zany hatramin'ny jauna mandrakandroano Jesosy dia rombahana ny fanjakan'Andriamanitra ary mpandrobaka dia makazy ankeriny mila zany a violence spirituelle zany hoe mila tena hoe manery tena mandatena raha lasena bavy ry fiangonana malana Jesosy zay manatrika eto ambobona manaraka an'ity vidéo ty mila mandany tenanao ianao raha hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra ahoana hoe mila mandany tenanao ianao raha hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra aza manaraka zay filan'io nofinao io ny adverseranao mandrapatonga an Jesosy eny amin'ny ranolanitra io ny adverseranao mandrapafaty aza mijery adversera lavitra hoe ranona i patron i collègue sisa ianao ny adverseranao misy conflit foana aminao isan'andro hoe marina sady izy misy conflit aminao misy ady foana ao aminao isan'andro ady ampiaraka hafanasa ampiaraka nofo miariary ny asan'ny nofo fankahalana tsy fitiava horopo firetam-po fanaovan-dratsy filalaovan-dratsy sy ny maro samihafa ny nofo mamoatra ny fanahy mamoatra ny nofo ary ny fanohatra izy roroa mbola hitady combat izy ianao hoe mbola hitady adversaire izy ianao ianao aloha edifana fa aza mitady adversaire hafa ery ivelany ery aza mitady combat hafa any ivelany any ianao aloha io lolomponao io edifana io fitiavatenanao io edifana io tsy famelan-kelikao io edifana io fitiavatenanao io edifana io frérianao sy fizahazahoanao io edifana io teo jereny io edifana io tsy mazaka tenenina sy anarina io edifana io tsy mazaka atoro io edifana ianao aloha halleloia marina sady izy io aloha edifana ary io mihitsy ny adverseranao hoe marina fa voalazan'ny Paoly hoe ndevolo fahavalonareo mandehandeha takalioana mierina nitady zay arapany toero izy miorena tsara ny finoana ianareo ary fantarina zany rehetra zany dia manjondra alahy rehetra eto tany marina fa misy zay fa ny voalohany dia ilainao le moi halleloia za fa tsy te ho tezitra fa tezitra ihany zay le adverseranao zay efa tsy te hiteny tsony fa ianao manao zay hitenenako foana zay le adverseranao zay ataoko ihany tsy hiteny fa mbola miteny raha ihany zay le adverseranao ianao ihany ny adverseranao sa fa mba te adio fo fa tsy mety kiza zany le adversaire ianao le moi zany efa mba te hanana toetra tia mizara mba tia manome fa mbola tsy mety eto hoe tsika mody manao metimety daholy eto hoe tsika mody mety manao saridrika sy tsara toetra io daholy fa ale voara dans la semaine andao hiditra ny tokantrano tsirairay any tena hitana hoe iza no izy mety mola masika be amin'ny vadinao ianao io mety mola tena tsy laika anao io ravafy fa eto a fiefakadiny a 20 minitra adindray afaka amin'ny fetena mboamboarina fa
mizamiza ohatra hoe andeha ilasy andeha hanao tafika masina iaraka elaela zay vo tena hita hoe rano loatra nyty rano loatra nitsy rano loatra nyzao tompo mamrafo tompo mamelahy eloka fa izaho mihitsy miady amiko marina sady izy zay ihany miady amiko e ao amikao misy tehanao tsara fa ohatra ny voatohatry le anankiray tehanao ny ratsy ny ratsy zay tsy sitrako ny lasa ataoko fa ny tsara zay tsy sitrako tsy vitako indrisy olo matra sa tsy anao tsoa zany eny raha tsy anao tsoa zany dia alleloia mety misy ane tsy izy tsony zany fa mety misy mola tsy izy koa zany mety misy mifangaharoaro eo ndraindray izy ndraindray tsy izy ndraindray izy ndraindray tsy izy izy anao nafaka amity tena ny fahafatesany ty izy anao nafaka amity tena ny fahafatesany ty alleloia mandrapiveriny jesosy eny amin'rao ny lanitra dia combat mandrapiveriny jesosy eny amin'ny lanitra dia combat zay mahatonga Paoly miteny hoe miadiny ady tsara ny finoana miadiny ady tsara ny finoana dia tsy manam-potoana be tsika tsy manam-potoana be tsika mandrapiveriny jesosy raha hitory teny zavatra hafa fa ny zavatra tedavany jesosy eny aminao mantsy dia voa le fruit zavatra tedavany jesosy eny amiko sy eny aminao dia le caractère-ny jesosy le caractère-ny jesosy no tiany jesosy ho hita eny amiko sy eny aminao le toetrany jesosy no tiany ho hita eny amiko sy hita eny aminao ary zay ny travahenanao isanandro io ary zay no naovan'ny tompo zavatra maro isanandro io satria tiany jesosy hivoaka eny aminy le toetrany tiany jesosy hivoaka eny aminao le toetrany jesosy malemy fanahy tsy miavana-po masina marina mandeha amin'ny fahatsorana mandeha amin'ny fahitsiny mandeha amin'ny fahazavana zay le toetrany jesosy zay mifanohatra amin'ny nofo inona ny vahaolana dia tsy misy afa-tsy mihazo fijaliany jesosy tsy afaka amboamboariny io satria efa nandova ota ary rehefa nandova ota na miteny ianao na tsy miteny na mipetraka ianao na mitsangana ny olona rehefa mipetraka tsy manao inina dia ohatrany hoe olona endry izy fa mitovy daholo ny natioranyio samy mpanota samy nandova ota ary ny vahaolana ao anio dia vonoana halleloia vonoana ary namonan'io dia nanombonana azy teo amin'ny azo fijaliana la croix hery ny azo fijaliana halleloia zako tena hoe tsy te halala fa tsy jesosy mihaino toriteny mamaky boky ianao koa mety mihaino toriteny mamaky boky ny zavatra misy amin'izao fotoana dia ny akamaroan'ny boky sy zavatra vakianao dia comment vaincre la timidité ahoana ny andresena ny henatra comment avoir une maîtrise de soi ahoana ananana fifezatena comment être en bonne entente avec les autres ahoana ny afahako tsara fifandraisana amin'olona comment daholo satria zay no fanontaniana mipetraka ao anatsika ahoana ny gérena ny fotoana comment gérer son temps comment gérer son stress comment gérer les finances comment organiser comment daholo évangélique io
dia liana ny olona dia koma daholo dia atoro ao. Dia misy ara manao publicité fotsiny amin'ny radio, tonga avy ianao milalaby fa ampianarina anao hoe ahoana ny fomba tena andresenao an'io tahotra io. Karaha za manana fotoana hitoriako amin'ny télé na amin'ny radio dia tsy tenenao hoe tonga avy ianao amin'izao fa za mitory tonga dia teneniko hoe ahoana ny andresenao an'io. Alleluia. Dia indraindray le comment tsisy maratsy an'le comment aloha, fa indraindray le comment tena cérébral be. Ina le cérébral ara-tsaina be. Ohatra hoe miketriketriky dia mamarainao ty grand A, petit A. Tsara koa mandrainao dia tsy hoe ratsy mandrainao. Fa lasa ohatran'ny hoe zenao zany tena lasa ohatran'ny tena mialatsiny fa lasa ohatran'ny tsy miasa tsony no fanahy. Fa resaka ara-tsaina zany nitonana ty hoe ahoana arany ohatran'ity, ahoana ny ohatran'ry, ahoana ny ohatran'izao. Ary rehefa mieno indraindray tsy hoe nanay, fa rehefa tena mieno adino Jesosy. Zavatra ao anaty baiboly ao ihany ny alaina oabolana akana pensée positive, fisainana miabo, oabolana no alaina. Tantaran'i Joshua, le management, un bon leadership. Dia tsy hitanao tsony Jesosy. Fa olona mivoaka avao tena rôle be daholo. Ianao zany zao mahagérer stress zany ianao mivoaka iny a. Ianao zany zao mahavita maîtrise de soi voaka ao, efa nomenanao teknika rehetrarehetra, efa menanao kajikajy a. Tenao andro ianao tao ihaniko. Fa ny tena mampalahelo dia tsy hita Jesosy ny amin'ny ankamaroany, fa efa fianarana le izy. Lasa fianarana le izy. Tompo moa amindra fo. Fa io ny vahaolana ho asainao raha lasa anabavy, na stress io, na gestion de temps io, na gestion na finance io, na gestion na tsy haiko ninonino io, ny ilainao raha lasa anabavy voalohany indrindra dia ny fanamasina. Ny ilainao voalohany indrindra dia ny fanamasina, ny ilainao voalohany indrindra dia Jesosy. Halleluia. Jesosy raha niaraka tamin'ny mpianatra teny amin'izao tontolo zao tao anaty baiboly Jesosy tsy dia nanisy comment zany. Tonga dia nandeha fotsiny, tonga dia efa laso fotsiny. Ny olona fidiny Jesosy tsy olona diplômé tena hoe navita étude supérieure tany Harvard. Hoe mivoaka sortandry, manana maîtrise an'izao, manana maîtrise an'itsy, manana honoris causa, manana master an'ity, sy ny sisa sy ny sisa. Mahita zavy ianao anaty baiboly. Mahita zavy ianao hoe tena ambassadeur atary. Efa nitantana école institut zao, efa navita an'itsy zaro. Mahita zavy ianao anaty baiboly. Ny olona nalain'i Jesosy, olona nanjony tery amorona tery, avia naraka ataoko mpanarato-olona ianao. Ny olona nalain'i Jesosy, olona fraude be tery apakana impôt tery. Fraudeur nalain'i Jesosy. Ny olona nalain'i Jesosy, ho trésorier olona mpamadiky. Dia tsy hain'i Jesosy hoe mpamadiky ny trésorier. Ino no nitanany volany Jesosy isaky misy ao sy sisa, tany napetrany le izy. Ny olona nalain'i Jesosy tena hoe olona olon-tsotra. Tsy ho zao anamba no miresaka an'izay. Tsy midika akory zany hoe tsy ilaina ho an'ny mianatra, na tsy ilaina ny manam-pahaizana sy ny sisa. Fa rehefa Jesosy ny miasa dia izay. Korintianina voalohany dia milaza tsy firy aminareo ny olona mahay, tsy firy aminareo ny avorazana, tsy firy aminareo ny tsy fantatro. Fa ny adala no fidin'Andriamanitra. Halleluia. Ny adala no fidin'Andriamanitra hampamianatra ny endry. Ny tsinotsinona no fidin'Andriamanitra. Ny varazana no fidin'Andriamanitra. Aza mba rasista rehefa ao Jesosy. Aza mba rasista rehefa ao Jesosy. Halleluia.
amin'ny Jesosy hafa ny fifidianan'i Jesosy. Ny olona fitiany Jesosy dia izay tena hoe olona tsinotsinona fa jerefo ny heriny zany rehefa nampiasainy ny fanamasina. Jerefo ny puissance zany rehefa nampiasainy ny fanamasina. Jerefo ny démonstration nataony zany rehefa nampiasainy ny fanamasina. Paul zany lazaiko anao zany, Paul zany olona nianatra teo ambany sokany Gamaliela, olona jiosy, olona fariseo, olona nahay. Fa rehefa niona tamin'i Jesosy dorana ny diplôme. Rehefa niona tamin'i Jesosy rovitina ny diplôme. Tsy miteny hoe rovitra diplôme anao aty, tsy miteny hoe dory diplôme anao aty, nianatra ianao tsara rabasoa tsara isaorana ny tompo zay. Fa i Paul ny resahako, ataoko taim-borako renosy izy, ataoko zava-ponto renosy izy, noho ny fioarany fahatsaranan Jesosy. Alléluia. Zany présence à Jesosy zany raha lasaina bavy tsy mila maîtrise en droit. Zany présence à Jesosy zany tsy mila hoe tena manana diplôma. Averiko tsara teny am-pianoana hoa, tsy manoatra ny fianarana, tsy manoatra ny fahaizana, tsy manoatra ny diplôma. Fa mamaky ny atao anaty baiboly hoe ny olona nampiasainy Jesosy dia olona feno ny fanahy voalohany indrindra. Halleluia. Rehefa hifidy décone zany ny tatao anaty baiboly, rehefa hifidy décone repetera, ny fomba fifidianana décone natao tsisy hoe tena mifidiana an'ireny tena gérant de société reny, mifidiana an'ireny le PDG reny ny atao décone. Tsisy maharatsy ny gérant de société sy ny PDG koa, sao dia miady amiko ianareo fa inona problème anao amin'ny gérant sy ny PDG. Saorana ny tompoko ny fisin'izany raha ny Jesosy izy. Tao amin'ny fifidianana décone tsisy hoe tena mifidiana reny tena le any amin'ny poste clé reny hoe ao amin'ny resaka trésorerie, any amin'ny resaka impôt, any amin'ny resaka transport, ilaitsika reny rehefa hanao mission. Zany hoe fifidianana tao. Ny fifidianana décone atao anatin'ny baiboly tsisy hoe mifidiana le olona tena le manana influence ao amin'ny fanjakana. Zany hoe fifidianana tao. Nao vakinona ny fomba fifidianana décone tatao anatin'ny baiboly. Asan'ny apôstôly. Toko fa Asan'ny apôstôly toko fahaenina. Asan'ny apôstôly toko fahaenina. Zao no voasoratra. Asan'ny apôstôly toko fahaenina. Ary tamin'izany andro zany, rehefa niamaro ny isan'ny mpianatra, dia nomonomonina tamin'ny Hebreo ny Helenista, satria tsy mba enina tamin'ny fiantrana isan'andro ny mpitondran-tenany. Ary 12 lahy nampiambina ny mpianatra rehetra ka nanao hoe 12 lahy zany io ny apôstôly dia nanambina ny mpianatra izy. Tsy mety raha mandao ny tenin'Andriamanitra hitandrina latabatra zahay. Zany hoe ny apôstôly zany dia nampianatra, mizara, nanangana fiangonana. Fa tao amin'ny fiangonana aveo dia nisy famahanana ny olona ara-tsakafo, famahanana ny olona fizarana lamba sy ny sisa sy ny sisa. Dia ozy ny Petera hoe tsy mety raha zay ve sady hitoro teny mbola hiserviranareo amin'ny sakafo, mbola hizara lamba ho anareo koa. Fa lasa tsy voarindra tsara karaha ny tokony ho izy le izy. Dia ozy amin'izay izy, koa amin'izany rahalahy, mizaha 7 lahy ho anareo. Io le diakona io, décone ositsika. Inona ny masitsifana ahafahana mifidy an'izay décone izay, izay tsara laza sady feno ny fanahy sy fahendrena, mba ho tendrenay hitandrina izany raharaha zany. Fa izay kosa aharitra amin'ny fivavahana sy ny fampianarana. Jereo izy izy feno ny fanahy sy fahendrena. Feno ny fanahy voalohany indrindra. Feno ny fanahy voalohany indrindra. Zay tena zava-dehibe. Zay tena zava-dehibe voalohany indrindra.
fa lazaiko anao fa tena lazaiko anao nefa be da be ny manam-pahaizany be da be ny avaram-pianarany be da be ny tena hoe navita fianarana fa rehefa tsy ao ny tahotra an'Andriamanitra tsy mitondra fahatosoana zany rehefa tsy ao ny tahotra an'Andriamanitra tsy mitondra fiainana zany rehefa tsy ao ny fanamasina tsy miasa ho an' Jesosy zany. Halleloja. Fa ilaina ny fananana ny fanamasina, ny fanamasina. Halleloja. Dia mandeha amin'ny fanatrehan'Andriamanitra teo sika. Ny fanatrehan'Andriamanitra tena zava-dehibe. Ny fifidianan'Andriamanitra tena zava-dehibe. Dia manasa anao handinika ny asan'ny apôstôly. Fa tamin'ny alalan'ireo apôstôly ireo izy tao anao amin'ny asan'ny apôstôly toko fa 5 eo na toko fa 4 ao dia lazainy mihitsy hoe illettré, olona tsy nahita fianarana, tsy nanana fianarana rehetra mpianatra Jesosy rehetra. Lazainy mihitsy hoe amin'ny traduction fa izy dia lazainy hoe idiot. Idiot zany tena hoe faran'izay fikilasila hoe ratsy zany, tsy mahay tonga. Fa reo no nanoratra ny Baiboly. Petera nanoratra ny Petera, Jaune nanoratra ny Jaune, Matthieu, Levi, mpamory hetra nanoratra ny filazantsara ny Matthieu, Paul nanoratra andreo epistily rehetrarehetra reo. Ilainao ny fanamasina. Ilaiko ny fanamasina. Ilaiko ny fanamasina. Tena hoe fanananao an' Jesosy tena zava-dehibe. Ary ianao rahalahy, ianao ranabavy, ianao zay natsony tompo izara-tenin'Andriamanitra, ianao manaraka entona manaraka ny vidéo dia izao afatoy amin'i Jesosy ny filazantsaranao. Afatoy amin'i Jesosy ny mombamomba azy. Fa rehefa manana an' Jesosy olon'io, rehefa feno ny fanahy olon'io, fa na mbitsika amin'ny manoro ny zavatra rehetrarehetra. Fa ataovy tena tafahorona ao aminy aloha ny fitiavana an' Jesosy, ataovy tafahorona ao aminy ny fitiavan'i Jesosy, ataovy tena hoe feno an' Jesosy izy. Halleloja. Tsy manana vahaolana be da be aminao afara ihany dia Jesosy. Halleloja. Tsy misy vahaolana atolotra anao afa-tsy iray ihany Jesosy. Jesosy zany nefa tsy voafehanao zany. Hoe anana stratégie ve ahoana ny stratégie rehefa senan-javatra ohatr' izao, ahoana ny teknika rehefa ohatran'ny ry, ahoana ny teknika rehefa ohatran'izao. Tsy afaka manome an'izany ara lasa anabavy. Tsy manana an'izany ary. Fa ny any atolotra anao fotsiny dia Jesosy dia izy no hanome vahaolana ao anao. Izy no hanome torohevitra anao. Izy ny hampianatra anao. Izy ny hampianatra anao. Fa tsisy vahaolana fa tsy ao amin'i Jesosy. Ny fanatrehan'Andriamanitra ka tsy ao mandrakariva. Raha resaka fanatrehan'Andriamanitra dia misy an'ireto tiako resahany. Ny anankiray dia Elia dia teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra zany. Rehefa niona tamin'ny mpaminany baly izy, rehefa niona tamin'ny mpaminany baly izy dia sananao défi mihitsy izy hoe ndao hifanehitra kely eto amin'ny tendrombohitra Karmela. Zay Andriamanitra mamaly amin'ny afo no tena Andriamanitra. Nasainy Elia nanao altara ny mpaminany baly, napetrany teo ny fanatika, nasainy nanomboka ireo. Atsoviny Andriamanitra reo izy raha mamaly izy amin'ny afo, izy no Andriamanitra. Nataony mpaminany baly zay, fa hatramin'ny arivony andro tsy nisy mihitsy Andriamanitra namaly tamin'ny afo. Nataony Elia amin'izay ny fanatitra, izy ndray nanao ny fanatitra. Falazaiko anao, falazaiko teo ny secret an'i Elia dia izao. Elia dia teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra isan'andro isan'andro. Elia dia teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra isan'andro. Aloha Elia rehefa mamaky an'io ao amin'ny tantara ianao ozy Elia hoe nataoko araka ny teninao daholo ny zavatra rehetrarehetra. Nataoko araka ny teninao ny zavatra rehetrarehetra. Fa rehefa nataony Elia araka ny tenin'Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra, ary Elia teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, tsy mila adiny ray na adiny roa ny latsahan'ny afo. Fa voateny indray mandeha fotsiny izy hoe Andriamanitra mamaly amin'ny afo mamalia asehoy fa ianao n'Andriamanitra latsaka ny afo. Satria nanino? Inona ny fiatombohany tary aloha tary? Teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra izy. Inona ny fiatombohany tary aloha tary? Satria izy dia natao miaraka ny tenin'Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra. Ny atoroko anao koa dia izao, aoka ianao eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra isan'andro isan'andro.
aoka ianao eo fanafian'Andriamanitra isanandro ary ataovy araka ny tenin'Andriamanitra ny fiainanao. Regleo araka ny tenin'Andriamanitra ny fiainanao fa rehefa reglenao araka ny tenin'Andriamanitra ny fiainanao, Andriamanitra manamarina ary Andriamanitra mombanao. Halleloia. Faharoa, Davida zany dia tany tsatany niarahany tamin'Andriamanitra, niarahany tamin'i Jesosy. Tany izy no nikolokolo ny fifandraisana, ary tany izy nanana expérience ny amin'ny maha Jesosy any Jesosy. Tonga ny fotoana avy eo hiady amin'ny Goliata. Reo olona rehetrarehetra reo zokiny Davida rehetra miaramila reo, i Saoly ny miaramila ny Saoly rehetra rehefa neo nateo amin'ny Goliata nangovotra daholo. Maraina toandro hariva ny ramonan'ny Goliata tsy sany ady fa natahotra daholo. Fa i Davida avy any an-tsahavany sendra natitra sakafo any zokony fotsiny no nahita hoe fa inona problème ato. Halleloia. Ianao koa tsy le olona, ianao ngety tsy le olona hitondra problème fa ianao le olona hitondra solution. Amen. Tsy le olona hitondra problème malavy ianao fa ianao le olona hitondra solution. Halleluia. Tonga Davida sendra nanatitra goûté fotsiny. Davida manatitra goûté iny, Jesosy efa miaraka aminy. Fa inona kay ny olona anatiny? Inona problème ato? Dia zokiny tsirarasy. Ela zandrikely io ve avita iny. Io Goliaty io mandrahona antsika tsisy farany eto, matahotra daholo. Tsisy ninona mihetsika ny tsisy affaire mandeha, tsisy ninona azo atao ramonan'io Goliaty io. Dia ahoana hozy Davida? Aleo naovako azy. Aleo zany hiady aminy. Fa le Andriamanitra nanafaka ana tamin'ny liona tany anefitra, le Andriamanitra nanafaka ana tamin'ny orsa tany anefitra, rehefa ohatra ka nalain'ny liona ny ondry, za nanafaka azy teny amin'ny liona. Aza namonjy azy. Aleo izy fa Jesosy Andriamanitra nanafaka atsika amin'io Goliaty io. Halleloia. Inona ny fahasahinana nanan'i Davida? Inona natonga zay fahasahiny zay? Nanana le comment ve? Comment abattre un grand homme? Zay ve le David? Comment abattre un géant? Comment porter l'armure de son roi? Zay ve le David? Tsia! Ny fanerasera tamin'i Jesosy fotsiny izy. Ny fanerasera tamin'ny rainy izy tany an-tsaha, tamin'izy niandro olo. Ary rehefa ny fanerasera tany izy nanana n'le fanahy ny tompo izy. Nanana le hery tompo izy. Ary rehefa avy eo rehefa niona tamin'ny Goliata amin'izay izy tsisy natahorana. Mbola tonga ihany ny stratégie mipetraka teo hoe anaovy ty fiadiany Saoly ty. Fiadian'ny mpanjaka mihitsy nomena azy. Ohatra zany ianao zany eto Madagasikara dia nakany avory mihitsy ianao nakany hery avy any Rajoelina, président Rajoelina. Nomenanao daholo n'autorisé rehetra dia andehananao dia hiady. Nanaovana le fiadiany Saoly tsy zakan'ny Davida, tsy zakan'ny Davida. Satria navesatra be. Dia mahatsiaro an'ilay amin'ny Korintiana hoe fiadiany tafika tsy ara-nofo. Na ara-nofo ary zay hoe fiadiany tafika tsy ara-nofo. Halleloia. Manematsema manana fotsiny reto izy Davida. Io ngamba le diplôme en théologie. Études bibliques tany Afrique du Sud. Études bibliques tany Hawaii. Lasy tany Maurice. Nianatra akao tany anana. Eritreretin'ny olona fa zay le humain ama-olombelona zay amahan'ny tena olana sy hoe andreseny ara-panahy. Lazaiko anao fa be da be iny nianatra sy nanao kansy ny sisa fa andevo ny fahazaran-dratsy eny, andevo ny fijangajangany eny, andevo ny fidoroana, andevo ny fisotroana eny. Satria le délivrance ao amin'i Jesosy mihitsy ny tsy anamana, fa le teknika anaovana zavatra nomena. Fa le fananana an'i Jesosy manavaka anao tsy eo. Fa kilalao e, kilalao sous forme ludique. Fanaovana kilalao amin'ny fampianarana. Jesosy amindra fo Jesosy hiasa. Fa io tena tonga dia Jesosy pur et dur
fotsiny nomenanao rahalahy. Tsisy hoe teknika fombafomba ohatran'izao, ahoana ny atao rehefa ohatra nitsy, ahoana atao. Jesosy fotsiny nomeko anao. Complet io. Complet. Tout en un. Raisinao zany mampandresy anao hitsahanao maika, hitsahanao mena rano, hitsahanao ny fitaka rehetrarehetra. Halleloja. Ary izy manolotsainanao am'izay atao rehetrarehetra. Jesosy navelany Davida le fedimy. Aleo reto any fa tsy mahavita ninina amreto. Dia inona fotsiny nalaina? Vato-kolonjy, vato-dimy. Ny vato-dimy dia ny 5 sens. Ny 5 sens dia ny fandrenesana dimy atsika olombelona. Ny vato dia fiangonan'i Jesosy. Ianao Petera, ary ambony ty vato lampy ty no anamborenako ny fiangonako. Ny Petera dia vato kely. Halleloja. Ary hoy Jesosy hoe, hoy Jaona mpanao batisa hoe, Andriamanitra mahay manangana zanaky Abrahama na amin'ny alalan'ito vato ito azy. Ny important aminao zany dia ianao hoe zanak'Andriamanitra. Ny important aminao dia ianao hoe vato. Fa tsy biriky. Ny biriky namboarina. Azonareo hoe ny biriky ny volavolaina ny tsara sisisa. Ny vato ve misy nanamboatra vato? Vato tonga dia ny forona fotsiny dia ny vato. Ary hoy ten'Andriamanitra hoe ianareo dia vato velona. Halleloja. Ianao dia vato velona. Voalaza ao Petera zay. Halleloja. Hafa kely zany tsy vato maty fa vato velona. Mitondra fiainana ianao any amin'izay alehanao any. Halleloja. Mitondra vahaolana ianao any amin'izay alehanao any. Mitondra fahazavana ianao any amin'izay alehanao any. Mitondra fifaliana ianao amin'izay alehanao any. Mitondra fiainana ianao any amin'izay alehanao any. Satria ianao dia vato velona. Halleloja. Vato dimy nalain'i Davida. Fandrenesana dimy zany. Io no nampiasaina. Ny fandrenesanao koa atolory an' Jesosy. Ny fiainanao, ny masonao, ny mombamombanao rehetrarehetra, ny fiainanao ray mantolo atolory an' Jesosy mba ho fiadinao am-pelantanana. Halleloja. Hoy Davida matsy Goliaty, ianao manatona amin'ny sabatra amin'le fipoy ny sabatra lehibe za manatona anao amin'inona? Zaho izy manatona anao amin'ny anaran'Andriamanitra velona. Zay fotsiny. Halleloja. Inona? Amin'ny anaran'Andriamanitra velona. So dia tsotra loatra. So dia manelikelina anao zany zay fotsiny ve dia mety. Zay fotsiny ve dia vita. Fa ka tsy mba misy étude atao izy ty fa tsisy formation be. Izaho manatona anao amin'ny anaran'Andriamanitra velona. Andriamanitra zay nanafaka ana tamin'io ana sy ny olo sa hanafaka ana aminao. Ela be ve ny combat? Ela be ve ny combat? Vetivety kely vao nitsoka fotsiny ny arbitra hoe alefa ary. Nalainy ny vato. Tsy akitsitsitsy io a. Tsy akitsitsitsy io. Fa tonga dia natsipy tonga dia teo amin'ny andron'ny Goliaty. Dia ianao hoe mieritreritra iny vato kely iny dia nadaboka ny Goliaty. Nisy herin'Andriamanitra tao. Zay ny tena anazy hoe le herin'Andriamanitra. Le anaran'Andriamanitra. Fa raha vato-kolonjy ve ampianjera zay ao? Fa le herin'Andriamanitra tao ambadik'izay. Halleloja. Ka ianao na dia kely tsy bitika ary ianao kely tsy bitika ohatran'io fa le herin'Andriamanitra aminao dangereux be. Halleloja. Le puissance afanamasinao anatinao ay tsy azo vazina. Tsy azo atao kilalao. Rehefa mitory zany ianao tonga dia mibebaka ny olo. Rehefa mitory ianao manamara an' Jesosy ianao fa tsy manamara prospérité sy ahoana ny azona vola tsy hitrosana tsony. Ahoana ny afahana miary tsara mba tena hoe vita tsara ny fiarina. Tsy rehefa mitory ianao raha tonga dia Jesosy fotsiny fibebahana fampidirana ny olona ny fanjakan'ny lanitra ka tsama no ny fanjakan'Andriamanitra anampy ny zavatra rehetrarehetra. Fa tsy ianao seminaire ianao sanatria hoe ahoana ny afahanao mandamina fotoana tsara, ahoana ny afahanao mahay mitantana mba tena amira-pirata ny voninahitran'Andriamanitra aminao. Nahita an'izany ve tsika tato amin'ny apôstôly? Nahita an'izany ve tsika tamin'ny mpianatra ny teny ny seminaire lehibe ho ataon'ny Petera. Seminaire lehibe ho ataon'ny Paoly. Ahoana ny afahana mandrindra fiainana ka afahanao mahavita fanorenana tsara amin'izao andro sarotra izao. Mivola ny filazantsara lalàna. Jesosy fotsiny mibebahanao fa akaiky ny fanjakan'ny lanitra.
Rehefa azonao antoka fa voasoratra any an-danitra ny anaranao, ny eto an-tany lanasaina bava misosa ho azy fotsiny. Ny eto an-tany mandeha ho azy fotsiny a. Fa le fanatrehan'i Jesosy ny tena zava-dehibe. Le fanatrehan'i Jesosy ny zava-dehibe. Vakio kely farany any. Exodosy toko fahaenina. Tiako itenenanao hoe ny olana zany tsy ho lany. Sa lany io? Ny anisa zao nefa lany ny olana. Tsy ho lany io. Ny ady zany tsy ho lany. Zao asa filambahany eo aminao zany. Satria ny ady zay zay vohirany teo hoe le zavatra be da be eto amin'izao tontolo zao mahatonga anao tsy hainao an'Andriamanitra intsony, tsy hainao bitsiky ny fanahy intsony. Dia ireo zanak'Israely hoe efa nitenena hoe ndao hivoaka tany Egypta ho any amin'ny tany Kanana tsy hainony satria be da be problème. Dia be da be koa ny olona tsy mahay ny feon'Andriamanitra fa be da be le problème. Na avelao any ny olonao fa manontsoa amin'i Jesosy. Nahita tarabe an'izy aminary ianao avy eo a. Za tonga dia tenao Jesosy ny solution. Alléluia. Exodosy toko fahaenina. Andininy fahasivy. Exodosy toko fahaenina. Andininy fahasivy. Ary Mosesy nilaza izany tamin'ny zanak'Israely. Nefa izy tsy niaino an'i Mosesy noho ny fahoriam-panahy sy ny fanompona mafy. Le fahoriam-panahy sy le fanompona mafy zany a mahatonga anao tsy haino intsony le afan'Andriamanitra sy le tenin'Andriamanitra. Fa mba tena ilatsaky zany rehetrarehetra zany a ary tena haino ny fitarihan'ny fanahy ianao. Amaranatsika azy Timoty faharoa toko faharoa. Timoty faharoa toko faharoa andininy fahadimy ambin'ny folo. Ny vahaolana ho asoanao dia Jesosy sy ny herin'ny azo fijaliana tsy misy ankoatran'izay. Ny vahaolana ho asoanao dia Jesosy sy ny herin'ny azo fijaliana tsy misy ankoatran'izay. Ary Jesosy ny fahafenona. Timoty faharoa toko faharoa andininy fahadimy ambin'ny folo. Mazotoa manolotra ny tenanao amin'Andriamanitra ho olona voazatoetra. Dia piasa tsy mahazo henatra mizara tsara ny teny fahamarinana. Atreo fotsiny. Mazotoa manolotra ny tenanao ho an'Andriamanitra olona voazatoetra. Piasa tsy mahazo henatra. Zay no atoro anao. Mazotoa manolotra ny tenanao ho an'Andriamanitra. Mazotoa manolotra ny tenanao ho an'Andriamanitra. Olona voazatoetra. Ny atao hoe voazatoetra raha tamin'ity andro Paoly ity tamin'izany fotoana dia manao vola ny olona, vola pièce. Rehefa manao vola ny olona dia misy no manao osika n'io vola io. Zany hoe ny vola anankiray, vola mena anankiray misy lanjany iny. Dia raha ohatra hoe lanjana tsy haiko hoe 10 gramma, dia 10 gramma misoratra eo fa misy ny kikany iny, kikisana zany le vola, kikisana le vola dia efa miala be da be ny lanjany, dia tsy le tena lanjantsony le vola fa endriny fotsiny eo hoe 10 gramma be, fa anarany fotsiny 10 gramma efa kikisana be dia efa niala, efa tsisy tsony, efa maivana zany. Dia tamin'ny andron'ny Paoly tamin'izany fotoana tamin'ny fiainana Grika dia nisy ny antsoina hoe dokimos. Ny atao hoe dokimos dia rezoana olona maromaro zay nitahiry hoe tsika tsy mikiky vola zany tsika hanao filanjana marina, tsika hanao tena hoe vola tsy miovaova. Fa rehefa hoe io le pièce dia tsy nikikisana io fa tena izy. Dia zay le atao hoe dokimos. Ny dokimos zany dia niaro mba tena hoe marina ny lanja, marina ny valeuran'le vola.
Dia izay ny fampitahana nataony Paoly tato hoe mba ho tahaka an'ilay dokimosy ianao voazato ohatra ianao tsy misy osoka zany any aminao, tsy misy mélange zany any aminao. Any Matitoko 10 Jesosy ilay miteny hoe maniraka anareo ako a tahaka zanak'ondry voan'ny sa dia indray tahaka menarana ozy izy ary morataka ny voromelala. Dia raha ohatra raisika indray iny hoe morataka ny voromelala iny a, raha mandray an'iny ianao amin'ny baiboly gasy dia hoe morataka ny voromelala. Inona moa morataka ny voromelala? Malefaka zany. Endry tahaka menarana, mailomailo, entitra fa morataka ny voromelala. Fa rehefa jerenao iny ny tena dikan'iny avy amin'ny teny grika dia zao tsy mifangaroaro. Zay ny ataony hoe tahaka ny voromelala. Tsisy mélange zany, pure. Zay tena tiana tao. Hoe mandehandeha tahaka ny liona, mandehandeha tahaka ny zanak'ondry voan'ny ampody ianao a, foka ianao olona pura. Zay dia davy ny tenin'Andriamanitra. Zay nafaran'i Jesosy. Tsy raisinao intsony zany iny amin'izao fotoana hoe mora ohatra Jesosy manefa anataka Jesosy fa olona pura, tsy mifangaro, tsisy mélange. Ary raha resaka hoe pura, tsy mifangaro, tsisy mélange, dia resaka vy zany. Ohatra hoe rehefa volafotsy dia tena volafotsy fa tsy mifangaro. Ohatra hoe rehefa volamena dia tena volamena fa tsy mifangaro. Ohatra hoe raha ronono dia tena ronono feno fa tsy hoe mitapoka rano. Ohatra hoe raha tantely dia tena tantely pura fa tsy mitapoka. Zay ny afara Jesosy asy ianao eto amin'izao tontolo izao hoe mba ho pura ny ianao raha lasa anabavy. Mba tsy misy mélange ao aminao. Raha te hanana présence an' Jesosy ianao a, te hanana fanatrian'Andriamanitra ianao a, aoka ianao tsisy mélange amin'izao tontolo izao. Possible ve zany? Mety ve zany? Afaka atao ve zany? Zay mihitsy ny sitrapon'Andriamanitra. Dia zao voalazan'i Jeremia, raha manavaka ny zava-tsoa amin'ny zava-pona ianao dia ho solombavako. Raha mahay manavaka ny zava-tsoa amin'ny zava-pona ianao a dia ho solombavako. Mba fadifadio mba ialao amin'izay io zava-pona io e. Io zavatra mandany ny andro io e. Io zavatra tsy mampandroso io e. Io zavatra mandany lera fotsiny io e. Mba ialao io e. Raha tsy tena afaka aloha ianao tsikelikely. Io Facebook io. Averiko foana io Facebook io. Zava-pona be da be ny ao. Mety ilainao aloha io hoe amin'ny resaka asa, resaka tolotra sy tinaty. Fa rehefa vitsy zay dia akony. Dia ndana mamaky baiboly, ndana mivavaka. Fa tsy mijerijery ny kivazivazon'olona rehetrarehetra dia iny koa anao fa me. Iny koa anao dia faly eo. Sambatra ny olona zay tsy mandeha amin'ny fisainany ratsy sy fanahy, tsy mipetraka amin'ny toerana mpaniratsira, tsy mijanona amin'ny lalana falehan'ny-mpanota. Halleloja! Mety ho masana ve teny ka raha hoe ny Facebook dia lalana ratsy fanahy, fisainana mpaniratsira, fihevitry ny ratsy fanahy. Zava-pona dia zava-pona hoy Solomon, zava-pona sy misampidivotra. Vanité dia vanité. Tout est vanité poursuite du vent. Lany ao fotoananao. Lany ao ny andronao. Mety ozy ianao ohatrany tsy manotana e. Mety ozy ianao ohatrany zavatra lezitime ane tsy dia tena manota mba miresadesaka eto. Miresadesaka anao fa taraiky eo anao. Ny soany aminao very rehefa avy eo. Ny asa fanamasitany aminao very rehefa avy eo. Misy olona tokony hitoriana teny a, miakanakana fotsiny ianao sisy. Misy olona tokony hiasana, tsy vita tsony manao délivrance, mavesana loro be ianao, loro ny Facebook ianao. Loro ny resaka réseaux sociaux ianao, loro ny tsatitsaty ianao, tsaty maraina, tsaty atoandro, tsaty hariva, tsaty amin'ny alina. Hainao re zany mitsaty zany, mitsaty zany le miresadesaka amin'ny ordinateur na amin'ny téléphone sisy, wa tsisy inona mampaloso. Miatory anao mavesana be anao amin'ny alina, maraina anao zarana iarina. Lany leranao tamin'ny alina resadesa-poana tamin'olona fotsiny. Lany leranao jery vidéo drôle, vidéo mampime. Facebook ary azato, ronjato dia efa maso siny. Raha zanak'Andriamanitra ianao, mivoato ao. Raha zanak'Andriamanitra ianao, mahaiza manavaka ny zava-tsoa, hiala amin'ny zava-pona. Araroto ny alina zao nova-tsoa, fa ratsy zao fiainana zao. Mba misolo-bavan'i Jesosy ianao, tena hoe vavolombelon'i Jesosy ianao, hitondra Jesosy mandehandeha ianao, dia ianao ve handany andro amin'ny zavatra antany izao tontolo izao andro. Zavatra mandany andro izao tontolo izao dia handany andro anao koa. Zavatra atsika rasy blakilaky sy mampimepime izao tontolo izao dia imezanao koa.
Non! Non sa tsy non? Ha! Lery zao raha lasaina vavy ifoasana. Lery zao tena hoe afoy zany ny zava-pony e. Lery zao tena hoe araroty ny fotoana ivavahana enona ten'Andriamanitra, ampaherezana rahalahy, ampaherezana ranavavy, amahina ny marary, hitsabona ny maratra, hamoana démonie izay voafatotra. Fa zavela ampatoriany devoly amin'ny resaka réseaux sociaux sy ny Facebook ianao. Averiko ihany. Raha resaka asa ny ataonao fotao ny asa hoa dia volo io. Raha resaka anosa ny aleanao apetrao ny anosa dia ndana mandeha rehefa avy eo. Raha hijery vaovao ao ianao jereo kely vaovao dia ndana mandeha rehefa avy eo. Fa ny probleman'io mijery kely anao, dia mijery kelikely ihany ianao, dia mijery bebe ianao, dia mijery le bebe ianao dia farany anao taraiky ao. Eritreretinao avalo ianao manokatra an'io sara ka fiefakadiny fotsiny ihany neto. Mandeha amin'izay aty avalo fiefakadiny. Jerena valo sy folo hita ihany le jerena. Jerena valo sy fefaka. Fa efa mitelo arivo ianao mbola eo ihany. Satria misy zavatra ataony devoly koa nge amin'io e. Teknika ny zavatra nampiasain'le zalahy nanokana ny Facebook io tena andrebirebena ny tena nanaovany an'io e. Tena hoe ifehezana ny olona nanaovany io dia matory ny fiangonana. Matory le virgine 5. Ny fiangonana efa tokony hiakatra, ny trompety efa tokony hiakatra, matory daholo. Dia no fitiavan-Jesosy dia Jesosy alao mbola tsy hoavy efa mbola matory reto. Fa mila fo ianao zay Jesosy vao tonga. Fa raha ianao matory iny Jesosy ny tonga, araka eo. Mifoazy ianao zay matory. Mifoazy ianao zay matory. Mitsangana maty abazavanao Kristy ho amin'ny zavatra tsaratsara kokoa ny antsoa Jesosy ianao, fa tsy amin'ny zavatra mandany lery io. Ho amin'ny zavatra noble kokoa ny antsoa Jesosy ianao, ho amin'ny zavatra mendrika kokoa ny antsoa Jesosy ianao, fa tsy amin'ny kivalavala, tsy amin'ny resadresam-pona, tsy amin'ny zavatra mandany lera, mandany andro, mandany vola. Connexion tokony hanolorana mofo an'ny olona, laninao amin'ny connexion anao amin'ny zava-pona. Connexion tokony hijerena hira fiderana, connexion tokony hianora toriteny, laninao amin'ny zava-pona. Mibeba ianao, mibeba ianao, raha ianao zany, raha iza zany, mibeba ianao. Aza mietrehitra fa ho an'ny olona ery an-dalana ery ihany hitoriana fibebahana. Aza mietrehitra fa ho an'ny olona gentilisa sy olona tsy manana Jesosy ihany hitoriana fibebahana. Fa fiangonana 7 tao amin'ny apokalipsia, fiangonana 9 taona tenenina daholo hoe mibeba. Halleluja. Ka diso hevitra re hoe tsy ho an'ny fiangonana tsony zany fibebahana zany e. Tsy ho an'ny zanak'Andriamanitra tsony zany fibebahana zany. Fiangonana 7. Halleluja. Tsy efa hainao ny dikany hoe fiangonana. Amen, hainao e. Dia rehefa hainao ny dikan'ny fiangonana, mbola nitenenin Jesosy re fiangonana hoe mibeba. Ho anao eto koa androany. Ho anao eto koa androany. Ianao zay mandray andro any, mila fiainam-pibebahana ianao. Ibebahany tsy mety rehetra. Ary ny dikany bebaka tsy mifona. Ny mifona matsy mifona fanangalam-pihinana. Maraina ianao fona fanangalam-pihinana. Eny ary avela ianao fa mifona eny. Tonga ny atoandro mifona fanangalam-pihinana. Eny avela ianao fanangalam-pihinana eny. Hatramin'ny hariva mifona fanangalam-pihinana. Raha pitso amin'izay fona fanangalam-pihinana. Mifona zany fa tsy mibebaka. Fa raha miteny ianao hoe mifona sy mivalo ary mibebaka fanangalam-pihinana fa tsy ianao tsony eo ianao mibebaka tsy nangalam-pihinana tsony ianao ny hariva sy ny apitso sy lavaka pitso. Zay ny atao hoe mibebaka. Ny atao hoe mibebaka dia tsy miverina tsony amin'ilay zavatra ny alana. Halleluja. Mahery be tenin'ny Petera amin'ny teny hoe ny kisoa vavy efa avy ny sasa no miverina miosipotaka indray, ary ny alika no miverina amin'ny alohany. Mafy be zany tenin'ny Petera zany. Mba tsy ho isan'ny zasy ianao ne zany hoe zavatra efa nalohanao no hiverenanao indray. Hoe ianao efa voasasa tsara iny andeha hiosipotaka ary indray. Toy izany hoe mbola manasa indray Jesosy rehefa avy eo e. Aza manararoatra ny fahasoavan-to. Aza manararoatra ny fahasoavan-to. Halleluja. Halleluja. Velona Jesosy ora farany zao ora farany zao. Raha ohatra tsika manao an'le azakazaka lavitra be reny
dia efa le faraparany tsy atongavana amin'ny arrivé zao. Dia efa mba faraparany tsy atongavana amin'ny arrivé ve vao hiabandonne. Efa faraparany tsy atongavana amin'ny arrivé ilay ve vao hijanona. Fa mampisoa ianao. Zay ny ambaran'i Jesosy aminao androany. Alleloia. Mampisoa ianao fa zay no ambaran'i Jesosy aminao androany. Avelao ny enta-mavesatra rehetra, avelao ny ota malaky mahazo, avelao ny fahazarana ratsy sy ny fomba ratsy rehetrarehetra. Fa efa nomeny Jesosy hery ianao. Alleloia. Efa nomeny Jesosy hery ianao. Efa nalatsa ny rany anadiovana anao. Ary efa nitsangana tamin'ny maty izy dia nanome ny fanahany. Alleloia. Nanome ny fanahany izy ahafahanao mandresy. Amen. Nanome ny fanahany izy ahafahanao miaina araka ny sitrapon'ny. Alleloia. Nanome ny fanahany izy mba handresenao ny moa io. Paralysé io moa io amin'ny anaran'i Jesosy tsy mandahitra tsony, tsy manan-kery tsony. Alleloia. Ary azafahanana tsony. Zay. Azafahanana Facebook tsony. Azafahanana mitsaotsao tsony. Azafahanana mifosafosa tsony. Raha vao misy mitady fosafosa aminao miresaka olona, ny atao hoe mifosa dia miresaka olona tsy eo. Na tsara io na ratsy. Raha vao misy atao dia kapo ao. Azafahanana le moa. Satria anao ihany mamahana an'io amin'ny zavatra jerenao, amin'ny zavatra henonao, amin'ny zavatra raisinao, amin'ny zavatra hinonao. Ka azafahanana ny nofinao io. Fa ndray misy mandray vilana eto ka hoe tsy nambary sy sakafo tsony dia hoe misy matsy indraindray ny olona mandray vilana dia manahirana be. Hoe za zany tena tsofahanako ty nofiko ty ka sanatry maty ao ianao. Fa le nofo tiana tenenina le lalan'ny ota ao aminao. Fa ranofo aranofo ianao mihinana barsoloka sy ny sisy maro samihafa. Fa le hoe le lalan'ny ota azafahanana. Azafahanana. Mazava ve zay? Fa ny fanahanao fahano. Fahano amin'inona? Fahano amin'ny vavaka. Fahano amin'ny tenin'Andriamanitra. Fahano amin'ny toriteny zay raisinao. Fahano amin'ny boky misy tenin'Andriamanitra zay raisinao. Hamelobelonanao zany rehetrarehetra zany. Halleloia! Velona Jesosy. Velona ny tompontsika. Anirarivo atsika tsirairay avy reto dia tena hoe solobavan'i Jesosy tsika. Amen. Tena hoe solobavan'i Jesosy ianao. Tena hoe vavolombelona ohatran'le alazay teo ianao hoe dokimosy ianao hoe. Tsy vavolombelona mandainga ianao. Tsy miaroaro ianao, tsisy mélange ianao fa tena hoe pur ho an'i Jesosy ianao. Pur ho an'i Jesosy ianao. Alleluia.